Miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika hatrany. Any amin'ny testamenta taloha isika dia mahita karazam-panosorana isan-karazany araka ny contexte sy ny fanazavan'ny baiboly mifamatotra amin'izay sy mifandraika amin'izay isa tokony avy. Ohatra hoe nosoran'i Mosesy na ihany koa tsy Mosesy fa ny mpisorona ireo olona voatokana, ireo consacré ny amin'izay zany araka ny lalàna ny Torah, ny amin'izay fanosorana izay ny fanaka atao amin'ny tempoly ny tabernakla, eny fa na dia ny olona anankiray izay mandray ordination fanendrena avy any amin'ny avo indrindra, tahaka ny hoe ny mpaminany, ny mpisorona sy ny sisa be da be, ny mpamaky lalàna sy ny ohatran'izany araka ny Torah ihany. Zay ny any amin'ny testamenta taloha. Fa izao aty amin'ny testamenta vaovao isika dia mazava ny soratra masina hoe vita osy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dernier souffle, ary tao anatin'izay souffle fofinaina nanambarany an'izay herin'Andriamanitra tsy toy izay hoe vita tout est accompli izay dia nisy zavatra be da be ihany koa vita tombo-kase, ohatra hoe ny fisoronana mitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny sisa be da be, novaina ny lalàna, novaina ihany koa ny fisoronana tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy. Kristy Jesosy izy ny farany lalàna. Maninona moa no entiko amintsika izany fanazavana tsotsotra izany satria amin'izao eran'ny fahasoavana izao, grâce izao, tsy midika akory zany fa hoe tsy nisy ny grâce tany amin'ny testamenta taloha. Ny grâce dia Andriamanitra tsy toa mihitsy, fa ny tinambara dia hoe amin'izao vanim-potoana ny grâce izay efa nanolorany Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izao, amin'izao vanim-potoana ny hoe tout est accompli, amin'izao vanim-potoana fahatanterahan'ny lalàna izao tanteraka tamin'ny tenan Jesosy Kristy izao dia mbola misy antokom-pinoana manao antsoavo ny fiangonana MRE izay tarihin'ny pastora Adjaina Jocelyn Ranjarson. Efa nisy fotoana ihany tsika nitondra fanazavana sy fampianarana tsotra mikasika ny antokom-pinoana MRE tahaka ny karazam-pinoana hafa izay mitondra pratika sy fampiarana izay mamofopofona clairvoyance na zavatra tahaka izany. Nanao antsoava ny filohan'ny fiangonana MRE fa isy hetsika indray zany ataony dia Frantsa. Dia parallela tamin'izay nisy mpino nanao témoignage hoe tsy mazava hoy ilay mpino fa pourquoi valopy asianareo menaka, dia lazainareo fa amin'ny alalan'ny fanosoranareo menaka n'ilay valopy dia izay no acte prophétique, ary en même temps an'izay nareo miaisy ny mpino androtsaka dimy ao anatin'ilay valopy asiana menaka. Eo zany no hitondrako fanazavana. Tiana ny manipika sy manambara amintsika fa ny antsoina hoe faminaniana dia tokana ihany ilay ambarany Apokalipsy toko faha 7 andin'ny faha 10. Apokalipsy 19:10 ny fanambarana an Jesosy, ny filazana ny Kristy Jesosy no fanahy ny faminaniana. Ka raha miresaka izany isika ny acte prophétique rehetra ao amin'ny tanàka, lalàna, ny mpaminany eny atraty amin'ny bokon'ny tantara, dia nanambara an Jesosy avokoa ireny rehetra ireny, izay no maha faminaniana azy. Ka rehefa tonga i Jesosy Kristy, rehefa vita teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra rehetra, tout est accompli, dia voafatotra tao anatin'izay hoe tout est accompli izay ny prophétie rehetra manambara an Jesosy Kristy. Dia eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana hoe pourquoi nahoana no mbola misy antoko-pinoana, antoko-pivavahana manindry an'izay hoe acte prophétique manositra diloilo valopy dia insitena amin'izay ny mpino miaraka amin'izay hoe ataovy ato ny 10 karena na ny voka dehibe na tsy fantatro ny zavatra rabola rehetra, dia misy fampianarana afatotra sy voizina miaraka amin'izay. Any zany lay
fay. Raha ohatra ka ny filazana an' Jesosy no fanahany faminanina, acte prophétique, dia ataovy ny comparaison. Raha tout est accompli, ny tanaka, lalàna, ny mpaminany, ny faminanina, ny tantara. Raha voambara Jesosy Kristy ary efa niseho Jesosy Kristy ilay nambara tany amin'ny tanaka, dia nahoana ny mbola ambara amin'ny alalan'ny valopy hosorana menaka sy ny zavatra ohatran'izany Jesosy Kristy. Hitanareo amin'izany lay dégradation an'ilay fanambarana an'ilay herin'ny filazon-tsara. Ka ny antony fizarana dia fanairana antsika foana hoe be da be ny karazana fampianaran-diso sy ny famirena ny mpino amin'izao vanim-potoana faran'izao. Atreo fotsiny ihany ny anjaranao no manokatra ny masom-pijerenao sy masom-pahitanao par rapport amin'ireny karazana fampianaran-diso isan-karazany reny zay entan'ny olobe, sous parenthèse amin'izay hoe maha olobe araky ny fieritreretany tsirairay azy izay. Ka amezako azy dia hoe efa voambara ny herin'ny filazon-tsara tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny acte prophétie mifanandrify amin'izay, manondro an'izay zany dia efa accompli, efa naseho an'Andriamanitra tsy toa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tout est accompli, tsy amin'ny alalan'ny valopy na labozia na fanatazan-drakotra na zavatra ohatran'izany, produit industriel no fanambarana ny Kristy Jesosy, acte prophétique. D'ailleurs, lay fanazavana ny tsika tany am-piandohana teo any amin'ny tontolon'ny tanaka, ny resaka tabernakla, ny fanaovan-jiro volamena sy ny ohatran'izany, izay nisin'ny fanosorana tamin'ny alalan'ireo olona izay no consacré ny lalàna, ordination avy any ambony, dia volonté divine mihitsy fa tsy filatsika olombelona selohan'ny religion izay ahorintsika. Anjaranao ary mamakafaka, anjaranao ny mandinika, efa betsaka ny mpaminany sandoka lasany amin'izao tontolo izao. Mirary soa, forahinao ny afatra izay ny azoko mizaraina.